Totosaina androany ny fanokanana trano fianarana efitrano fianarana vaovao ho an'ny EPP Morarano Ambohitra Atrimo. Fiara-miasa ny association Benjagasy sy ny fikambanana tantana Manamo no isany nahatafatsangana n'ity fotodrafitrasa ity. Nahazo efitrano fianarana anankiroa ny EPP Morarano izay ao amin'ny commune ambanivohitra Fiadanana ao Ambohitra Atrimo ka vola 103 euro no vola nahavitana izany fotodrafitrasa izany, ary ny association artistique Benjagasy sy ny fikambanana tantana nanontany tafaraina tambatry ny asa no angadina nanana sy vinahitana ny ampaham-betsaka tamin'ny vola tamin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Ankoatra izay dia ny fokon'olona tao Morarano sy Marianina dia nandola atsakemoka 2,000 ariary isaky ny fehiny 12 taona. Ny fianakaviana Benjagasy kosa no niantoka ny famitana ny asa ary nandany 4 tapitrisa ariary. Tsy nakana teknisianina avy any ivelany fa ny olona tao an-toerana ihany no nanatateraka ny asa rehetra. Olo-manan-kaja maro no tokana nanokana ity fotodrafitrasa ity. Ny talika Benjagasy kosa no nitsoka mozika ny hira-pirenena sy namalifaly tamin'ny alalan'ny mozika.